Salama tompoko, mankasitraka anao indrindra mbola manaiky iaino tian'Andriamanitra indray ianio. Tonga amin'ny lesona fahatelo sahady isika androany, izay mitondra ny lohateny hoe tsy olana ara-pitafiana tsy akory izy ity e. Izariko mba hitondra soa sy fitahiana lehibe ho anao anie ity fandarana ity. Kanefa mialohan'ny hidirantsika amin'izany lesona izany dia hiaraka hanondrika ny lohantsika isika fa hivavaka. Jesosy misaotra anao izahay fa namenao ity lesona fahatelo ity indray. Mitenena Jesosy fa miaina izahay. Amin'ny anaranao nangatahako izany mivavaka izany. Amen. Tsy olana ara-pitafiana tsy akory izy ity e. Omaly isika efa niresaka fahoriana izay vokatry ny safidy nataon'i Adama sy Eva, satria tsy nankatoan'Andriamanitra bahary izy ireo. Koa anio dia mbola hiverenantsika kely indray izany lesona izany. Rehefa nihinana ilay voankazo voarary Adama sy Eva dia inona ny zavatra niseho? Dia ingeo jerentsika Genesis 3:7. Genesis 3:7. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nahiratra amin'ny mason'izy ireo ka fata fantanjaka izy. Dia nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Nanana olana lehibe Adama sy Eva eto. Nahatsapa nitanjaka izy ireo. Izany hoe olana ara-pitafiana izany no nisy voalohany teo amin'ny olombelona, izany tantarana izany. Dia niezaka nitady vahaolana izy ireo. Toa hitako ery Adama manapatapaka ilay ravina viavy. Dia Eva indray manambatambatra ilay ravina viavy amin'ny bozaka mahery. Nampalahelo anefa ry namako. Vao niposaka anefa masoandro dia nanao ahoana ny ravina? Maina, nalazo. Asa sarapaona ny azo mivady. Tsy voalaza amin'ny Baiboly fa ny azo kantoka dia mety namerimberina nanao akanjo maromaro tamin'ny ravina viavy izy ireo. Tena sahirana be vao tonga ny hariva, satria izay natao dia maina, izay natao dia nalazo. Seraka, lany fanahy izy ireo. Tamin'izay indrindra nefa no tonga tony fanaon'Andriamanitra nitsidika azy ireo. Rehefa fantatr'Andriamanitra fa nihinanan'izy mivady ilay hazo, dia nalahelo azy ireo Andriamanitra. Porofon'izany izay voasoratra ao amin'ny Genesis 3:1-2. Genesis 3:1-2. Amin'ny anaran'i Jesosy, azy Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka napy akanjo azy. Sy namako, eto dia afaka misintona lesona sahady isika. Fa io Andriamanitra paharantsika io dia tsy Andriamanitra mpandatsa na Andriamanitra mpanenjy Jesy, fa kosa Andriamanitra be fiatrana ary Andriamanitra mpitondra vahaolana maharitra ho amin'ny zanany. Ny zavatra azy marihana nefa dia izao:
Avy aiza moa no nahazoan'Andriamanitra oditra mba nanafiana azy ireo? Mazava ho azy. Tsy maintsy nisy biby vonoina tao. Nalatsa-drà mba hakana ny odiny. Sa tsy izany, ry namako? Tsy ny fitafiana no tena olana tamin'Andriamanitra raha ny dinihana ny Baiboly. Fa ny olana tamin'Andriamanitra dia ny ainy Adama sy Eva mihitsy. Atao ahoana ny hanavotana ny Adama sy Eva mba tsy ho faty? Ny Genesis 2:6-7 mantsy dia milaza fa ho faty izy mivady raha mihinana ilay hazo voarara. Eto anefa dia indro fa niharihary ny fahamindrapon'Andriamanitra. Ny biby tsy nanatsiny no maty, nahazoan'Andriamanitra any Adama sy Eva raha tokony izy mivady no vonoina noho ny fifankatsoavany. Izany hoe napetraka tao amin'ilay biby tsy nanatsiny ny heloka izy mivady. Tsapany Adama sy Eva izany famindrampon'Andriamanitra izany. Tsapany Abela zanany ihany koa. Ka izany no nahatonga azy nanapa-kevitra fa hitondra zanak'ondry matavy halatsa-drà atao fanatitra hisolo azy raha nanantona an'Andriamanitra izy. Izany no hita ao amin'ny Genesis 4:4. Ary voalaza ao fa nankasitrahan'Andriamanitra izany fanatitra nataony Abela izany. Ny nampalahelo anefa, ikaina indray tsy mba nahatsapa izany alehibe famindrapon'Andriamanitra izany izy ka vokatry ny tany no nentiny. Asa raha no heverino ny famalifaliana an'Andriamanitra angamba ny atao hoe fanatitra? Ka rehefa manome dia ampy izay, ry namako. Anio koa dia tiako ny mamerina ny teny Jaona mpanao batisa aminao raha nanondro an'i Jesosy izy. Jaona 1:7. Andenga eo jerentsika e! Jaona 1:7. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesotra ny fahotana izao tontolo izao. Avereniko indray mandeha. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesotra ny fahotana izao tontolo izao. Araka ny voalaza teo izany, dia Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesotra ny fahotana izao tontolo izao. Jesosy ilay tandidina na sarisary nasehon'ireo zanak'ondry novonoina hatramin'ny andro ny Adama sy Eva. Jesosy ilay zanak'ondry nasolo ahy sy anao koa. Ary efa nalatsa ny ho ahy sy ho anao teo Kalvariana izany mba hisolo ny heloko sy ny heloko ao. Izay soarizy manomboka anio ho tompo fiainanao satria sady pary anao izy no mpamonjy anao koa. Ary efa nalatsa ny ho ahy sy ho anao teo Kalvariana izany mba hisolo ny heloko sy ny heloko ao. Izao sy anao io no tokony ho faty mandrakizay, fa Jesosy kosa no vonoina mba hanavitra antsika. Ny hamerina ahy sy anao any amin'ilay edena vaovao no nanaovany fiheveriny ainy. Maniry ny eo anamiko sy aminao tsy ho ela io Jesosy io. Izay soarizy manomboka anio ho tompo fiainanao satria sady pary anao izy no mpamonjy anao koa. Aza misalasala intsony manolotra ny tenanao azy manomboka anio fa efa azy ianao. Aza manao tohan-kaina koa, tsy famalifaliana no ilain'Andriamanitra avy aminao raha manantona azy ianao fa fahankatsoavana.
izay ilay manao azy tompo. Ny amerina ilay fahefany nariny an-damaseva tany Edena teo amin'ny fiainanao no ilainy. Miandrandra valim-pity avy aminao izy. Moa ekenao ve izany fitiavana lehibe izany? Hivavaka ho anao mba hovalianao eny izany androm-pitiavana izany. Jesosy ô, misaotra anao izahay fa maty nisy olon'elikay anao. Mania izahay niandray anao ny tomponay. Midira ambonay Jesosy ô. Amin'ny anaranao nangatahako samy vavaka izany. Amen.